aminareo anyriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Kely aminao fa lehibe amin'Andriamanitra. Kely aminao fa lehibe amin'Andriamanitra. Zany no azo amintinana ny mofinainantsika ao amin'ny Matio 7:20 ny 10:10 hatramin'ny 10:14. Zavatra everin'ny olona fa kely, tsy misy dikany, ny filaza azy eto dia hoe madinika, mikros, kely, tsisy lanjany na tsisy vidiny fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra, manandanja eo anatrehan'Andriamanitra. Azonao saratsaina ve? Efa noeritreretinao ve inona zany hoe kely aminao fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra any? Ny valiny enao. Izao isika rehetra, ny olombelona rehetra izay everintsika fa kely, everintsika fa mpanota, everintsika fa manana izay fahalemeny, tsy misy dikany, ataon'ny olona tsinotsinona eo amin'ny fiarahamonina, tsy manana ny anjara toerany akory, kanefa sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra. Ahoana ny ilazana fa sarobidy eo anatrehan'Andriamanitra izy? Eto amin'ity mofinain'ity dia voapirofo fa io heverina fa kely, heverina fa ho tsy misy dikany io no antondian'i Jesosy Kristy ety amin'izao tontolo izao. Eo amin'ny 2:20 hitantsika ery amin'ny foto-pejy ery dia koa ny voalaza hoe fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Io heverinao fa very, io heverinao fa tsy misy lanjana, io heverinao fa tsy misy dikany io no antony nahatongavan'i Jesosy Kristy ety amin'izao tontolo izao. Raha mandeha zany ny kajikajy, lay heverinao fa 1% hony ray very, ampaninona akory zany? Tsy makaiza, mbola betsaka ny ao. Tsy fon'Andriamanitra na dia isy ray aza amin'ireo heverina fa kely, tsy misy dikany, heverina fa ho tsy manana ny lanjan'ireo, tsy misy fon'Andriamanitra ho very na dia iray akory aza amin'ireny. Nataon'Andriamanitra ho zava-dehibe ka namelany ny 7:20 ny hitady, ny hikaroka io ray isan-jato io. Rehefa koa malala ao amin'ny tompo, sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra ny fanahin'ny olombelona, sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra ny mahaolona, sarobidy loatra eo anatrehan'Andriamanitra ny manodidina anao. Tsy anjarantsika intsony zany no mifanometsiny sy ny mifampiataka na ihany koa manao tsinotsinona ny hafa, fa Andriamanitra aza nanisy vidiny izany. Isika ihany koa tao ny soratra masina hifampihevitra, hifampiraharaha, hifampandinika, hampisy lanjany ny hafa sy ny manodidina atsika. Tsy ny hametsiny na hanilika izay heverina fa kely sy madinika no zava-dehibe, fa ny hikatsaka ny amin'izay hamonjena azy tahaka ny nataon'Andriamanitra. Dia an'Andriamanitra ireriany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany tenin'Andriamanitra izany. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'i Jesosy Kristy izay nirahanao ety amin'izao tontolo izao, nandao ny lampandраiny, nandao ny voninahiny, nandao ny fiandrianany sy ny fahatsarany rehetra. Eny nandao ny 7:20 isan-jato aza mba
hamonjena anay izay very, izahay izay mpanota, izahay izay manam-pahalemena, izahay izay toa tsy misy dikany, kanefa novonjenao. Misaotra Tompo, ny dera ny laza ny voninahitra no atolotra anao. Fa mahatsiaro manokana izay ireo rehetra izay mbola tsy mahatsiaro anao, ireo rehetra izay lavitry ny famonjenanao, izay rehetra izay mbola tsy manaiky ny filazantsara anao. Tompo, ianao hiditra ao anatin'ny fony izy ireny, andresy lahatra azy, fa tsy misy mpamonjy afa-tsy ianao. Ho anao ny dera sy ny laza ny voninahitra, ry Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina. Amen.